Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha samy vavalala no ihaonana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly be indray ny tenako a miaraka aminareo eto amin'ity androany ity. Ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay iarahanao amin'ny fandarana andramika izao a. Ny Aki radio a mpiambina anatin'ny vavaka fiambenana ianareo rehetra rehetra ary indrindra ny groupe Zemarisy izay miaraka aminay isan'andro a manjotosa an'izao fandarana izao. Dia manana ny fiadanana tompo amintsika rehetra rehetra. Matoky sy mino tokoa fa salama tsara daholo tsika ary faly tsika rehetra nomen'Andriamanitra an'izao tombonandro. Fahavelomana mbola fahatsika mihaona indray tamin'ity androany ity satria betsaka ny fo tamin'ny maraina fa tsy tody ny hariva ary betsaka ny natory tamin'ny alina tsy ny fo ny maraina ry havana. Ny fahasoavan'Andriamanitra no matoiza ho antsika ka dia arabaintsika rehetra rehetra atafahoana soamatsara eto dia ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy anie matoky fa raha androany ianao no vao tonga voalohany eto a dia izaho resy lahatra fa tsy handiso fanantenananao izao fandarana izao a. Tsy handiso fanantenananao a ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina eto a fa tena hiasa mahery amin'ny fomba tsy takatra saina anatin'ny fiainantsika tsirairay avy izay mitratra antso eto indray amin'ity androany ity ka raha androany ianao vao tonga eto dia aza mieritreritra fa kisendrasendra tsia efa voalahatra ny ahatongavanao eto amin'ity androany ity. Izaho resy lahatra manokana mihitsy fa misy programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ka dia raha androany ny fandarantsika farany amin'ny herinandro ity dia tentenanao hoe andaontsika katsirony a ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra katsirony amin'ny tenin'Andriamanitra fa fotoana mamy izao fotoana mbola ahafahantsika mivavaka izao ry havana malala ary tsy ny olona rehetra no afaka mivavaka amin'izao fotoana izao. Misy olona any amin'ny hôpitaly any a, misy olona any amin'ny hôpitaly any amin'izao fotoana izao maniry dia maniry mihitsy mba handre fivavahana mba afaka hiderana Andriamanitra fa tsy afaka intsony efa dokotera mifamoivoy, dokotera na dia dokotera aza dia dokotera matahotra ny amin'ny hoaviny marary, izany no hitany mifamoivoy eo sisa. Ary raha dokotera ny tenany hoe mba hampivavao a mety tsy manam-potoana an'izany ny dokotera ary tsy mety tsy hainy koa izany ary tsy miankina mety tsy miankina amin'izany koa izy fa ianao amin'ity androany ity mbola velonaina. Io ianao ao tokantranonao ao n'inona zavatra lalovanao mbola afaka mivavaka ianao, mbola afaka mideran'Andriamanitra ianao. Eny mety misy mihitsy aza amin'izao fotoana izao olona tsy salama miaraka amintsika eto androany fa mbola mandre ianao a tenin'Andriamanitra dia milaza mbola misy azo antenaina ho an'izay rehetra velona. Ianao mety efa tady tsy hanam-panantenana intsony ny amin'ny hoavinao, Andriamanitra afaka mbola mampanantena anao ao anatin'ny teniny a, ao anatin'ny fiarahana aminy a, ao anatin'ny vavaka ao nahitantsika an'izany. Tahiny tompontsika rehetra rehetra. Miarabantsika rehetra rehetra ihany koa efa paketo a. Ho anareo vaovao aza mieritreritra hoe vahiny nareo dia miavava fa aza misalasala manao tahaka an'ireo olona rehetra rehetra eo a. Midira anaty commentaire, midira ao anatin'ny ambiance antsika eto a fa ezahantsika foana ny hampisy aina amin'izao fandarantsika izao. Dia tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Nareo efa paketo kosa dia arabaina manokana ranabavy Marizo niditra teto voalohany androany a. Dia tahin'Andriamanitra manokana ianao ranabavy Marizo ary io didina anao mihitsy ny fitahin'Andriamanitra. Dia ho tanteraka arak'ilay nofinao hitanao vao tantarainao tamin'ny omaly mihitsy a ny fiainanao dia ho tanteraka aminao tsipona sy androaka ny fahasoavan'Andriamanitra amin'izay rehetra alehanao a. Ranabavy Marizo nahazo izay tsotra amin'izay satria izy niditra voalohany teto androany. Tahin'Andriamanitra ranabavy Veroselinany nanaraka tao aorianany tao a. Felana Rakoto, Tojo Mikaela, Nambiny Tsomakrina, dia tahiny tompo a Rodine Maria, Naëlla, Berta, Rodine, Mamy Sirandry, tahiny Jesosy, Maevare, Koda Leoni, Itody Raoniso, dia tonga soa ihany koa Rodine Marie, Naëlla, Angela Io, Erika Raka, Olga Ranourso, dia Berthe Sava, Geneviève Nandriamananjara, Soameva, Razana Monika, tahiny tompo a contre camaradin'i Jesosy, Nambiny Tsomakrina, tonga soa ihany koa Tsiry Amboaramiel, Sandra Akonina. Efa manomboka zatra manonona izay anarana izay tsika tatao fa teto foana izy a. Misy fita, ranabavy lalahy, Sandolany Irina, tonga soa fambeazana fitahiana, Falra Eritovo, Lantony Irina, Ajaska Patitsy, ao ihany koa Iaingo Dilina Andrenasolo, Kadaka,
izy koa mbola tsy voateniko teo Eliana Ranabavylina artizanay de Madagasikara ao ihany koa aizy neny artizanay efa ho avy eo zao neny Fleur Erika Maman Valtina Yama Mapionina Angela Yu Amboaratsiky Miandry Rodriguez ndray tsika de ao ihany koa Noélie Fantou Mami Kodenela Nambiny Tsomakriny efa voateniko teo tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Mami Andenina Suzelle ao ihany koa Bert Sava Aindy Jesosy Jonathan Faleritovy Antonirina tonga soa daholo tsika rehetrarehetra fadana tompany eo amintsika rehetrarehetra faly mahita anareo eto ary matoky sy mino fa ifampahireto ndray tsika amin'ny tendro andy matoky sy mino fa ampahiranao ny fandarina zay rahanao eto androany ny ekipa araka amiko eto ranabavitsika Tsiry Amboaramielina nitondra vavaka fanombohana isaorantsika Azady zany de raha Jonathan itoantsika anatin'ny ten'Andriamanitra ary ranabavitsika Makrina nitondrantsika anatin'ny vavaka firenena za moa ny amelabelatra ny ten'Andriamanitra eto androany fitilo mbola tsy afaka manao famitinana noho ny programany izay mbola tena teritery eo amin'ny fianarana zay ataony de mbola tsy afaka nanao famitinana hono izy de ho tahin'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy manana olana amin'ny fahatapahan-jiro ineny tao ahoana moa fa de tena mampareno ny fahatapahan-jiro vao hainao zao hoe misy hôpitaly maty ny jiro marary eo amin'ny hôpitaly midradradratra daholo amin'izao fotoana zao maty ny jiro satria miankina amin'ny courant ny azahoana oxygène zay ny tena hoe ianao misy soran'Andriamanitra tsy amin'izany toerana zany ianao alleluia de ny olona mety tsy afaka midiran'Andriamanitra fa ianao mety irahan'Andriamanitra zao tsika nomboka amin'ny fotoana ampianaritsika fiatan'Andriamanitra zao fotoana zao ka andao ampandrotsika ny nabavitsika Nambinina na Tsiry Amboaramielina izay ivavaka amin'ny fanomboana metraka zao fotoana zao ampiatan'Andriamanitra tany tompo ranabavy Nambinina anao ny fitenenana tainy Jesosy itsika rehetra de tainy Jesosy ihany koa pastera Menakavy iary vavaka itsika rehetra amin'izao takariva izao ny Jehovah-Andriamanitra renay tsara indrindra mbola misaotra anao indray izay satria tavaforeto misaotra ny amin'ny fitantananao sy ny fitarianao anay tsirairay avy Jesosy ka tonga eto indray izay Andriamanitra fa fahasoavana tokoa Andriamanitra no ahafahanay tsirairay avy manantona ny seza fiandriananao androany misaotra anao izay satria mbola nomenao an'izao fotoana izao izay Andriamanitra ametrahanay ny fotoananay rehetrarehetra izay irahanay amin'ny mpanomponao maro be Jesosy tonga eto ny tenao tonga eto hianatra ny teninao Jesosy ka sio ny fo mampananay tsirairay avy androany ary indrindra ihany koa fa ny mpanomponao izay tondra ny teny Jesosy dia tena ho toy ny sabatra roa lela ho anay tsirairay avy zany Jesosy ary ny fona izay mandray an'izany teninao zany Jesosy dia tena ho tanolonaka aniriny ny voa tsara izay nahafafinao Jesosy ka hamoy voa zato eny Jesosy zany teninao zany tsy avelanao andalo fotsiny aminay Jesosy fa tena hoe hitoetra ho anay tsirairay avy Andriamanitra rakofy amin'ny ranao izahay tsirairay avy Andriamanitra aoka ho feno fanahy masinao ary tena hoe hifantoka tsara amin'izao fampianarana izao ihany koa izahay tsirairay Jesosy malala satria fantatray fa ianao no mitondra anay ianao no mitantana anay teto Andriamanitra fa raha ny herin'ny tenanay dia tsy teto izay Andriamanitra fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia teto izay ka misaotra Andriamanitra ny amin'izany fitiavanao sy ny famindraponao zany ary tena fifaliana ho anay tsirairay avy reto tokoa Jesosy ny anandratra ny anaranao sy ioby ary ankalaza sy idera ary amin'ny voninahitra ny anaranao androany Jesosy malalo aoka izay hifantoka tsara amin'ny fampianarana Jesosy tsy herikeriky
ary tsisy zavatra anelingelina ny sainy amin'ny fampianarana fa tena hoe anatrika ny fanatrehanao tanteraka izahay tsirairay avy Andriamanitra ary samy azo hery avy aminao izay tsirairay avy Jesosy, tsisy avelanao hiala maina Andriamanitra fa omenao ny anjara sahaza tsara ho anay tsirairay avy Jesosy satria manan-karena fahasoavana ianao Jesosy akanto mizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao Andriamanitra dia misaotra Jesosy misaotra anao indrindra izay satria mbola natratra ho andro izao nomenao fofinaina mahavelona Jesosy dia izany fofinaina mahavelona izay nomenao anay izany Jesosy dia entina hiterana sy hankalazana ny anaranao averinay aminao ny fiankohofana sy ny fiderana Jesosy dia indray ny vava-mpanomponao Andriamanitra dia nanambara fiderana tsara ho anao izahay tsirairay avy misaotra Jesosy malalo amen. Alleluia, mankasitraka ranabavy nambinina, mankasitraka indrindra dia hotahin'Andriamanitra ny ianao Andriamanitra malafity tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto fa zava-dehibe ny vavaka fanombohana metrahana ny fotoana eo ampelantanan'Andriamanitra ka dia tahiny Jesosy dia maherezatra ny hatrany dia tomboa amin'ny fahasoavana dia tomboa amin'ny fitahin'Andriamanitra anandratra anao foana ny Andriamanitra dia ampitombo anao foana ny izy ranabavy mankasitraka dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra raha pitsomontsika hiatrika ny andro fafito efa anaty fitsarana tsika amin'izao fotoana izao dia manasa anao sahady dia lety am-boalohany fa manana fotoam-bavaka tsika raha-pitso isaky ny sabata manomboka amin'ny 2 ora sasany dia manasa anao ho tonga hiaraka aminay manatin'izany andro mamy sady matsiro mafana andro izay hitahin'Andriamanitra tsika tsirairay andraisantsika indray hery reradreraka ianao tamin'iny herinandro iny ndao entintsika ao amin'ny Jesosy nentantsika navesatra ao ihany koa manafinantsika hery vaovao indray dia manasa anao zay raha-pitso ary mahereza fa sambatra izay manao ny andro sabata fahafinaretana io ny andro fahafinaretana indrindra eo amin'ny fiainanay izay tsy atakalonay na inona na inona izany fanatrehan'Andriamanitra izany ka izao sady tsika dia andeha anao antety tsika dia anatin'ity fandarana ity dia hotondrahan'Andriamanitra ane isika ny herin'Andriamanitra ane hitondra ka tena hirotsaka amintsika tsirairay avy tahaka ny ranonando hirotsaka amintsika rehetrarehetra ny fanatrehan'Andriamanitra ao ny tiry ity tsika ao anatin'ity tsika maka toerana tsara maka baiboly maka toerana tsara eny toriteny mahafinaritra tsika araka amin'ny zandritsika Jonathan avatsy Alemaina niaraka amintsika androany fandorotsika elo anty tatolotratsika mpitiavana be tiry ity ho voninahitran'Andriamanitra izany dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ao aoriana zay ndao ary mino finaritra daholo. Milanao fa ny atompoko Jesosy mitady anao fatratra dia ianao fantatra ny momba asalato ny tananao dia tenene fenoy ianao atompo tondray ny herinao kotsa ny fitiavanao fitiavan'Andriamanitra anao ameno anao Andriamanitra ianao ny riko tompo
Kaniatompoko Jesosy tena mitady anao fatratra de ianao o Jesosy feno izay tondrainy herinao fa hainao atao zany ao kotsiny fitiavanao halleluja aminanao ny Andriamanitra sambatra zany olona fenon'Andriamanitra ny heriny zany rehefa namalala olona tsy very mandeha zany ary olona feno fifaliana olona tena matsapa fitiavan'Andriamanitra matsapa fa tsy arian'Andriamanitra matsapa fa miara mandeha amin'Andriamanitra anisan'ira akafiziny eto amin'ny fandaharana zany izy zany ary ampiasaina matetika zany rehefa anaty commencement rapitso hiarika commencement rehetra rapitso de fa vonona indray tsika fa de anakaiky an'Andriamanitra indray tsika hitady ny tavan'Andriamanitra misy toriteny ty izay irina fa hampahirantsika rehetrarehetra de mentsika microary ny rahalahintsika Jonathan hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra filazana kely aloha mialohan'izay efa misy anareo no mandefa anarana misoratra anarana amin'ny fanoloran-jaza zay ataontsika amin'ny alahady fa 30 ny volana janoary ho avy zao amin'ny 30 janvier tsika de anao fanoloran-jaza isika fanoloran-jaza zany tsy batisa akory fa fitsofan-drano ny zanakareo mba ho tafita somatsara ho ambinina ho salama atsilo saina inavy ny zavatra tianareo tanteraka amin'ny zanakareo eo ny tsofantsika rano azy alleluia amin'ny 30 janvier zany ho an'ny reza zay mangetaheta mandefa SMP amiko de amin'ny lahady anokatra ny groupe
izay asiana antsika rehetrarehetra izay ao anatin'ny ireo zay manana etaetana zay de ao antsika no miresaka sy mifandamina ao ataontsika amin'ny alalan'ny zoom anaovantsika an'io fitsofan-drano io amin'ny alahady izay manomboka eo amin'ny amy 1:30 maraina eo efa ozay aminy anaovantsika ny fanoloran-jaza zay efa nataontsika teto tamin'izany andro ka de manasa anareo raha maharitra koa nareo ny tiako tena am'le raha maharitra ho anareo sendra mandalo kely mitsiditsidika eto reto za zany tsy miteny andry Berta ry Codé ry Tojo ry Naël ry Nambintso reny zany tsy teneko satria efa eo ho anareo sendra mandalo raha sitrapon'Andriamanitra de amin'ny volana février faraparan'ny février na voalohan'ny mars itsika de hanao séminaire isika mandritra ny herinandro tahaka ny nataontsika tamin'ny 2020 izay nanaovantsika séminaire teo amin'ny herinandro itsika nanao izay nisy lohateny hoe Gilgal izay nepitatsika ny on'ny Jordan namakivaky tsika ny rindrim-bean'i Jericho ary ny nanokatra zavatra be dia be teo amin'ny fiainantsika taorina an'iny de tsapatsika fa tena ny valimbavaka taorina an'iny de lalana ny sokatra betsaka tamintsika nahazo valimbavaka ary tsy valimbavaka tsotsotra fa tena hoe lalana ny sokatra de amerina ohatrohatr'izay ndraitsika fa loha hevitra hafa indray izay entina hanamariana moa zany eto moa tsika efa eto foana ny miaraka raha mba sitrapony amin'ny vady de mba hoe andaontsika neny hanofa salle ao Paris ao de asiana fitoam-bavaka ohatran'ny hoe reny fitoam-bavaka irahanao aminay reny zany fa tsy en ligne indray fa tena irahana tena miaraka eo nefa moa hoe raha antsika ny amehana ara-pahasalamana sy ny zava-mitranga momba ny tearetina izay zavatra mitranga amin'izao fotoana izao de tsy maintsy ataontsika en ligne eto ihany izy ity fa de manam-pandrinana hanatanteraka an'izay tsika ka de mahareta fa saminy fa mbola manana ny anjaranao ianao amin'ny alalan'izao fandalan'izao omen'Andriamanitra anao ka de tahiny Jesosy amin'ny mitondra ambavaka an'izany fotoana zany tsika tanteraka somatsara izany fotoana zany satria fotoana hafinaritra foana io herinandro sika eto foana loha hevitra anankiray foana de tahiny tompo ary tsika tsirairay avy ataontsika faradobika io ny sabata manomboka izy io mantsy manomboka ny alatsinainy io séminaire io de faradoboka ny alahady ny sabata ka de tahiny tompotsika filazan-draharaha moa ny anaran'izay zavatra ny tenenin'izay de zay no era fa rehitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika mino fa vonombonina isika rehetrarehetra de miverina eto ary avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo raha Jonathan anao ny fitenenana mbola faly manana fiadanany tompo amintsika tsirairay avy amin'izao alina manginy zao de faly indray tafiaraka amintsika eto androany fa mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy de resaka fahasoavana lehibe ao anahy foana fa fana mba hoe mitondra an'izao ten'Andriamanitra zao amintsika tsirairay avy de amaky ny ten'Andriamanitra rehetra ny antsika ry havana malala de zany teny zany de hitantsika eo amin'ny Isaia 9:7 de ny 5:10 Isaia 9:7 ny 5:10 de rehefa hita le teny de vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mety manadino ny zana amin'ny nono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanana ny laoka ny kibony eny mety manadino ihany izy fa izaho kosa tsy mba manadino anao amen zay ten'Andriamanitra izay indray no entintsika hifampaherezana eto androany ty ten'Andriamanitra ty de ngamba de ten'Andriamanitra efa fahenitsika foana efa tsy de zoviana amin'ny sofinao loatra ngamba zany teny zany raha vao namaky an'izany teny zany tsika fa tena teny efa hainao loatra fa androany Andriamanitra de te hamerina zany amintsika sy ianao androany Andriamanitra de te mbola hampahery antsika indray milaza hoe mety manadino ny zana amin'ny nono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nalaoky ny kibony
eny mety hanadino izy le tenin'Andriamanitra teo. Raha reny zany ry havana angambana, reny miteraka zany de tena ankavitsiana zany hoe manadino ny zanaka zany. Satria zany reny zany tena hoe mamy zany zanaka zany mitondra zany zanaka zany tao anatin'ny kibo nandritra ny 9 volana. Ary ny reny zany tena hoe raha marary ny zanaka, raha misy aretina mahazo an'io zaza io de ny reny aloha ny tena hoe mitaraina, feritraina vao misy zavatra kely mahazo ny zanaka naloky ny kibony. Raha mamanay zany ry havana malala, raha fitiavan'ny mamanay anahy aloha de tena hitako hoe tena tiany mamanay aho. Rehefa marary zany taloha de tena hitako mihitsy hoe hitako mijaly kely mihitsy izy. Noana de aleony zany mena sakafo fa izy aloha ny hoe mahita na mihinan-kanina, mahita na voky fotsiny de efa faly mamanay. Fa eto nefa ny ten'Andriamanitra de milaza manao hoe mety manadino ny zanany va ozy izy raha vehivavy ka tsy hamindra fo aminy. Eny mety manadino izy. Fa zao le toeny za Jehova tsy mba manadino anao. Eto ny ten'Andriamanitra ry havana de te hanamahy fotsiny hoe te hilaza hoe fitiavan'Andriamanitra tena lehibe. Fitiavan'Andriamanitra anasy ho anao izay miteny zao de tena hoe lehibe mihoatra lavitra noho ny fitiavany io reny io. Na de tahaka n'inona raha fitiavany reny anao ny Andriamanitra mbola mihoatra noho izany. Satria eto izy de tena milaza mihitsy hoe izao ozy izy tsy mba manadino anao. Androany ny ten'Andriamanitra de mampahery antsika. Androany zany teny zany de milaza amiko sy aminao hoe ninona mety zavatra iainantsika, ninona mety zavatra ho lalovantsika, satria izao fiainana zao de misy ady, misy fahoriana, maro ny zavatra iainantsika de indraindray tsika ohatra mieritreritra ihany hoe aiza ry Jesosy fa ahoana re Jesosy za de miaina fiainana tahaka an'izao foana ary toa misy olana zany hoe fiainako nefa za mba mivavaka ihany. Fa maninona ary zao zavatra ao de misy eo amin'ny fiainako de mieritreritsika indraindray hoe adin'i Jesosy ve? Tsy mihaino vavaka ve Andriamanitra? Fa ahoana loatra arany? Fa androany ten'Andriamanitra de mbola milaza izy hoe zaho izy tsy mba manadino anao. Nisy fotoana ry havana malala za de joro vavolombelona kely. Nisy asa zay zany tedaviko. De le asa io tena mba faniriko ny asa amin'le toeram-piasana anankiray zay de tena efa mivavaka tamin'i Jesosy hoe Jesosy mba ataovy raikitra io de mba ataovy tafiditra ao anatin'ny orinasa io de nandefa CV sotry zany de nanao entretien de avy eo amin'izay nahazo valiteny de ozy le patron hoe voaray ianao raisinay ianao izy fa afaka 3 mois afaka manomboka miasa atao aminay ianao. De tena faly tamin'izay hoe Jesosy misaotra anao ny amin'ny sorehetra izay nataonao tena misaotra anao Jesosy Fa avy eo amin'izay ataoko hoe tapa-bolana mialohan'le andro iasana amin'izay namerina ny antsy le chef tany amin'ilay toerana hoe tsy afaka nandray anao indray ozy izy fa tsy mety misy taratasy tsy mety sotry zany de tsy afaka noraisiny ianao. De teo amin'izay ry havana malala tena hoe tena natahotra sady tena hoe kivy kely mihitsy tamin'izay hoe Jesosy fa ahoana re fa maninona ny miaina an'izao zavatra zao de nilaza kely tena ho adinonao ve za Jesosy fa maninona Jesosy ny de efa tia amin'ny farany ohatr' zao vao tsy ho raikitra indray le asa. Fa zao ry havana malala aikaiko hitan'i Jesosy reny taray anankiregny, hitan'i Jesosy reny vavaka nataoko reny tsisy adin'i Jesosy reny fa mbola nanana lalana tsara no iverana anay izy de zao tsy raikitra mihitsy sy nety mihitsy le tany amin'le fiasana anankiray fa nomeny asa hafa indray de le asa anankiray niasako io tena hoe asa tena tsara, asa tena hoe tsy nieritreretiko hoe ohatr'izany le asa satria na ny sakafo na ny momba ny tranoko rehetra sy ny mpiara-miasa rehetra de tena hoe nanampy anahy tena hoe tsara zay asa zay ary ny tena hoe valim-bavaka arany satria tamin'le andron'ny corona virus ireny moa
eny amin'izao mbola misy ihany fa tamin'ireny ilay tena hoe vao nanomboka ny corona de betsaka ny olona very asa, betsaka ny olona hoe voaroaka satria tsy ampy ny fidiram-bola an'ilay fiasana sotry izany. De zao ny mpiara-miasa amiko rehetra de voaroaka daholo, ny esorina tao satria hoe betsaka loatra izay, tsy arak'ilay fiasana intsony ny vola, fa mila betsaka izany ny olona ho roasina. De zao ireo mpiara-miasa amiko ireo Allemand daholo tena hoe teratany taty Allemagne daholo, fa za rery ny gasy. Fa zao ilay za gasy kely ity indray no tsy voaroaka fa za rery ny tazomin'ny zareo tao am-piasana. De vao tena tsapako hoe Jesosy ay tsy adinonao tokoa Jesosy, tamin'ilay laza hoe Jesosy adinonao ve za? Fahitan'i Jesosy teny foana. Tsy nanadino anazy Jesosy na de 2 minitra ara, fa tena hoe nijery ny fiainako izy. De androany te hampahery anao. Androany ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe mety manadino ny zana-monina va ny vehivavy ka tsy hamindra fo aminy? Eny, mety manadino izy fa Jehovah tsy manadino antsika. Ninona mety hoe ady mety mbola ho lalovantsika, na mety hoe androany ianao miatrika ady, mety tsy androany koa fa mety hoe any aoriana any mbola maro ny zavatra iainantsika indrindra amin'izao andro farany izao. Fa tsarovy mety mandalo ola antsika indraindray, fa tsarovy hoe ninona zavatra hatrehanao, ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanao de tao masaka andohanao hoe eny foana Jesosy miaraka aminao ary tsy manadino anao novinanao vina izy. De ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Mahafinaritra kely izany toriteny izany Alleluia. Misaotra ny raharaha Jonathan tsika fa tena mahafinaritra ilay toriteny. Ny azy moa ny toriteny mampiavaka azy, mampiavaka anazy ny toriteny ny anisan'ny fohifohy indrindra eto fa tena misy raisina. Ary izy koa tsy dia midongy micro izy anisan'ny mampiavaka azy zay fa ny azy rehefa voalaza izay tokony lazaina dia mijanona hatreo ny azy. Ary tena mahafinaritra raharaha Jonathan mankasitraka anao satria tena zava-dehibe ny toriteny entinao ary mino tena mino fa tena mampahery ny olona tsirairay avy izany toriteninao sady miaraka amin'ny fijona vavolombelona. Tena mahafinaritra. Alleluia. Ary dia ho tahian'Andriamanitra ny ianao Andriamanitra hamaly soa hamaly fity anao rahalahy Jonathan, dia ho tahian'Andriamanitra hatrany anie ianao sy ny ankonanao dia neninao ihany koa. Alleluia. Dia ho tahian'ny Tompo isika tsirairay avy. Andriamanitra hamaly fity dia hampitombo anao dia hanandratra anao hatrany hametraka anao ho solovavany foana anie Andriamanitra rahalahy Jonathan tahian' Jesosy. Mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra. Isaia 7:7. Iza ry avana ny tsy tia an'io teny io? Tia an'io daholo tsika rehetrarehetra. Mahafinaritra io teny io satria mampahery izy io. Mampahery antsika rehetrarehetra izy io ary ampaherezana antsika eto ihany koa amin'ity androany ity. Hoy ilay tenin'Andriamanitra Isaia 7:7. Andininy 5:12 fa za kosa maky manomboka amin'ny 4:11 hatramin'ny 9:12 no vakiako amin'ity androany ity. Alleluia. Rehefa antsika dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy Ziona, Jehovah efa nafoy ary ny tompoko efa nanadino. Zay zany ny netim-boan'io resaka io. I Ziona niteny tany an-tsainy tany, niteny tamin'ny ary mino fa tsy tany an-tsainy indrindra fa sady teneniny amin'ny olona ihany ny zavatra mikasika mikika anazy ao anatiny ao. Dia io teny io manao hoe
Jehovah efa nafoy ahy ary ny tompoko efa nanadino ahy. Ka re ziona teto koa ny mponina atao ziona dia mandalo ady, lasa kobabo, resin'ny fahavalo, zany rehetrarehetra zany zavatra nitraika tamin'ny zanaky ziona, tamin'ny mponina ziona daholo. De nandalo teo amin'izay toerana nisy an'ny rahalahy Jonatana. Rahalahy Jonatana nandalo teo amin'ny toerana izay nilalovan'ireto ziona rehetra ihany koa. Rehefa mandalo olana isika, rehefa mandalo tsy fihetezana ny fiainantsika, rehefa mandalo ohatrany hoe échec, ohatrany hoe tena tsy fahombiazana ny fiainantsika, anisan'izany ohatra hoe marary tsika, tsy afaka fanadinantsika, tsy voaray ny asa isika, misy zavatra fifaninanana concours nataontsika dia tsy azotsika, na tena ohatry ny resa tonga mihitsy ny hoe mety tena tsisy vola ao tokantrano ary naharitraritra izy io dia miteny ohatran'ny ziona daholo tsika rehetrarehetra. Ary efa niteny an'io daholo tsika fa hoy ziona, Jehovah efa nahafoy ahy ary ny tompoko efa nanadino ahy. Satria raha tsy nanadino Andriamanitra, nahoana isika ny mandalo an'izao? Raha teo foana ve Andriamanitra? Koa tsy niteny ve tsika hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho izy ziona? Fa nijerena nisy zavatra tsy nety, lasa kobabo, resin'ny fahavalo, tsy misy ny natao, mety tratran'ny mosary sy ny rehetrarehetra, sy ny rehetrarehetra. Dia nanontany tahaka ny rahalahy Jonatana teo hoe sao dia mba efa adinon'Andriamanitra ary ahako, sao dia mba efa tsy miaraka amiko intsony ary Andriamanitra. Namaly Andriamanitra. Zao ny tenen'Andriamanitra, mety manadino ny zanany monono va ny vehivavy? Tonga dia any amin'ny ohatra tena mitombona ny nalain'Andriamanitra dia ny amin'ny zanany sy ny reniny. Fantatsika tsara zany hoe reny sy zanaka izany. Toy izao rahalahy Jonatana tantara momba ny sy ny mamany, fa tsika rehetra miara-mahalala an'izany. Za koa zao za sy ny reniko dia tena nisy an'izay firaisam-po, fifankazahoana-po zay. Za moa lahy tokana ary efa ela ihany ny tadiavan'ny ray aman-dreniko zanaka lahy. Zany hoe nananjoko lahy ihany tany aloha tany fa tsy nety. Zay fito mianan-daha. Enim-bavy nanam-bavy enina dia za lahy tokana. Dia ny tediavina, tediavina. Dia tsy hoe tsy tian'ny reniko ny zanany hafa, fa mazava ho azy za lahy tokana dia nifankahazo-po mihoatra noho ny hafa izay sy ny mamako koa tamin'izany. Ary mbola tany am-boaka dia efa tena hoe efa niriny. Anisan'ny hira tena mba ahatsiarovako hiranay mianaka, nisy hiran'izay mpihira atao hoe Vicky Leandros zay. Raha ho anareo izay efa antitrantitra mahare an'izay mahafantatra an'izay zay raha antanina Marie Charline sy Geneviève Andriamananjara zao mahafantatra tsara zany hoe misy hira zay je pense à un fils, je pense à un fils. Iny nividiny ny disque iny tamin'izany, mbola bevoka anazy dia nividy an'iny disque iny nivoaka tamin'ny taloha kely naterahako izy mantsy iny reny hira reny. Dia iny foana nenony amin'ny électro tamin'izany, miaina amin'ny te-hanan janaka. Rehefa io koa zao dia io koa zao tojo fa tian'ny mamany. Dia firaisana po eritreretinao zany hoe ny endrika fitiavana rehetrarehetra dia hitako tao amin'ny reniko. Ny fitiavana, ny tambitambo moa dia efa ao. Dia rehefa asaro-piaro, za misy mikitikidika zany taloha tena tsy tatin'ny reniko mihitsy hoe misy mamonina. Tsaroako ilay andro. Mbola zay nananako kalesa voalohany ka za mantsy dia mpilalao kalesa be tena
tsisy hevitra mihitsy tena amin'ny toerana nisy anay iny zay fidinana rehetrarehetra tamin'ny akady vato sy manodidina dia feno ahy hitondrako kalesa fa nananako kalesa voalohany mba fantatra nanana kalesa ny namako teo an-tanàna dia miandro toro dia kalesa ray zany ankizy maromaro dia miandro toro dia izaho mbola kely tamin'izany dia hita mamanay eo ampilarana toro eny ankizy rehetrarehetra dia zahako dingan'ny olona misy olona efa mandeha indroa sa mbola eo ihany miaraka amin'ilay sorta rovitra kely miandro toro efa hariva ihany ny andro ny ankizy mety miverina indimy ny ahy mety indroa nefa izaho tia milalao ilay izy na alahelo ilay reniko andro hariva be izay mianaka nentiny aho tany anankany Isotry inona ilay anay mianaka tany Isotry andro hariva mividy contreplaqué tadidiko mandraiky ity ny androany mividy hazo contreplaqué ireny dia mividy roulement dia fantsika na hanaova mama kalesa satria maninona satria zanany dia tsy fony ataon'olona an'izany eo nahazo kalesa ary tena nanana kalesa nalaza mihitsy atao kadany any kalesa misy jiro amin'ny hariva misy vidanan'ny mama lampe de poche dia misy mpandrafitra izay ny an-tanàna dia asiana pile dia ny ahy misy ny ahy irery ny kalesa misy jiro amin'ny alina misy jiro dia misy frein halleluia fahasarom-piaro ary tonga hatramina firaisana tsokombakomba mihitsy za taloha teneniko anao nangalatra ny foka sigara dia mangalatra ny foka sigara dia miavina mbola kely dia ny foka sigara fa avy eo amin'izay fa mamako ny foka sigara izy sy ny papako tamin'izany fa tena tratra misy tay sigara ny anaty paosina lobaka dia efa fantatry ny ao an-trano hoe mifoka sigara dia nitsotra tamin'ny mama amin'izay mama za anke foka sigara mampameo sigara kely ahoana dia inona rehefa dia lasa mbola tsokombakomba dia izay mianaka miara-mifoka sigara dia entin'ny papako tratra amin'ny papako tamin'izany izay mianaka efa alina be dia foka sigara ny an-dakozia niditra tamiko amin'ny papako izaho ilay mijery foka sigara iny niditra ny dadako tany amin'ny tarehany ilay fitay ilay sero sigara mahafinaritra be ilay foka sigara dia tsirina ilay ampoule ilay ambony ao izay sy mama firaisana tsokombakomba zay inona ilay izy zany izy raha tsy reny olona dia mety reny tsy tokony hibediny zany fa aminazy herikely fitiavana za mba nitareny tamin'ny za ankery mama mba mifoka sigara dia lasa izay mianaka miray tsokombakomba dia miaraka dio inona ilay izy zany firaisana firaisam-po firaisan-tsaina lasa firaisana tsokombakomba kely mihitsy ary ninona mety fahadisoana zay koa ilay reny ninona mety fahadisoana ilay zanany tsaroako nisy zavatra hitako izay amin'ny hitina tamin'ny tele izay na tamin'ny inona misy lehilahy mpamono olona zay tena mpamono olona tena namono olona mihitsy ary tena halan'ny olona rehetra fa rehefa mama no nanontania mpanao gazety olona tsisy mahafinaritra ohatran'izy zanako io izy fa tsy mpamono olona zany izy efa lehilahy tena mpamono olona eo amason'ilay reny zany ilay zaza maninona foana maka ny côté an'ilay zanany foana izy na dia olona efa mpamono olona aza zany ny reny entina ilazana zany hoe Andriamanitra raha naka an'ilay ohatra hoe mety manadino ny zanany monono va ny vehivavy dia fantatsika tokoa fa vitsy ihany zany vehivavy manadino ny zanany monono zany nareo vehivavy zao rehefa ohatra hoe mbola tokony monono ilay zaza dia nareo mety any amina toerana ohatra hoe mandeha mariazy na misy toerana lena any am-piasana dia ilay zaza mitomany be ato ananonato aty an-trano dia renareo dia na ny vatanareo matsapy hoe tokony hampinono amin'izay marary misy fifandraisana amin'ilay zaza dia adino ilay zaza tokony inono tadidy dia andraisin'Andriamanitra ny ohatra ngeza be anay mandotsy satria nitarainy izy io na ny tenina na hoe Jehovah nafoy ahy ary ny tompoko nanadino ahy tao anaty ady izy manao an'io dia izy Andriamanitra hoe orzina mety manadino ny zanany nono va ny reniny ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloaka ny kibony jereo reny ny vorona reny
ny akoho tena samy ady amin'ny voromahery mihitsy, samy ady amin'ny biby lava, ninona eo anoloha ny akoho vavy iny raha ny zanany ny kitikitihanao, tena nao faty ary izy tena rovany zanany. Tsaroako nisy sary hitako nampalahelo zay, may le tranon'akoho, may le trano nisy an'le tranon'akoho, de ny sary hita teo sarina akoho vavy may, de maty eo amin'ny may eo zany, de ny elany sarona ohatr'izao may izy, fa tao ambany elany tao tsy maty le zanany kely. Zany hoe ny hafa efa tena rakofany, ary Andriamanitra dia Jesosy tena nandefa ohatra ohatr'izany ry Jerosalema ry Jerosalema, impiry moa zaho izy ny tahanombo anareo taka ny fanomban'ireny akoho ny zanany fa tsy nety anareo. Tena mihoatra noho zany ny renim-pianakaviana, fa moa indrisy tokoa fa amin'izao fotoana zao ny reny efa lasa voainga zao tsika nahita an'le ramatoa any États-Unis iny, tany Canada sa tany États-Unis iny nanariny zanany tanaty poubelle iny, hitako tamin'ny Facebook. Maly nahita an'iny ariva, safako maly amin'ity herinandro ity. Amin'izao aloha efa tsy mitombona intsony io teny io, mety manadino ny zanany amin'ny nono va ny reniny, fa amin'izao ary ny reniny efa manariny zanany anaty poubelle, fa ny biby tena mbola mitazona an'izany, miaro ny zanany. Fa tamin'izany fotoana izany, Andriamanitra tena niteny, mety manadino ny zanany amin'ny nono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanany aloky ny kibony. Eno izy Andriamanitra, mety manadino ihany izy, tena mety manadino izy. Ary isika raha hiankina amin'olona, raha olombelona ny ankinantsika, ary havako malalako, dia teteny amintsika hoe mety manadino anao ny olona, mety manadino anao ny olona, ary tena mety ho diso fanantenany tsika raha ny olona no hiantefahantsika, hametrahantsika ny fontsika rehetrarehetra. Fa Andriamanitra tsy manadino, ary amafisin'Andriamanitra izany teny izany ato amin'ny izy vakitsika amin'ny fitomanina toko faefatra andininy faharoa, izay miteny manao hoe indrisy ny zanaka mahafinaritra zina izay sarobidy tahaka ny tena volamena, sarobidy tahaka ny volamena. Andriamanitra dia manamafy ary manome toky. Amin'ny Isaia 4:7 manao hoe tsarovy zany ry Jakoba, dia ianao ry Israely fa mpanompoka ianao, noforonika ianao ka mpanompoko, tsy ho adinoiko ianao ry Israely. Andriamanitra dia manome toky antsika androany, mety manadino ny zanany nono tokoa ny reny. Ary fantatritsika fa tao amin'ny baiboly tao ary ao amin'ny tantara sy ao amin'ny mpanjaka ao, misy fotoana tadidintsika ilay tantaran'ilay vehivavy anankiroa ilay niady an'ilay zaza, satria noana be ny olona tamin'ny mosariny Samaria, dia mifanaraka ireo vehivavy anankiroa hoe samy nanan-janaka avy hoe andao hohanina ny zanakitsika, dia ianao no hanina voalohany, tena no hanina, zanany vita ny nihinana azy no ny hanohanana. Zany ny reny ara-nofo zany. Andriamanitra tsy mihinana anao zany, Andriamanitra tsy mamono atsika zany, Andriamanitra tsy mivarotra atsika zany. Za mahafantatra olona mivarotra ny zanany, amidiny zanany, tena amidiny. Andriamanitra tsy mivarotra atsika zany. Raha mandalo ady ianao, raha mandalo olana ianao, ry havako,
aza mieritreritra ianao fa fotoana anaton'Andriamanitra anao zany. Any amin'ny Jeremia any misy teny manao hoe any amin'ny Jeremia toko fahatelopolo. Jeremia toko fahatelopolo. Tia antsika loatra Andriamanitra. Tsy manadino antsika Andriamanitra. Farafaratsiny. Farafakeliny. Mety avelan'Andriamanitra fotoana fohifohy eo angamba. Ny zanak'Israely ngety nisy fotoana navelan'Andriamanitra teo e. Saingy jereny foana. Tsy adinony. Any amin'ny Jeremia toko fahatelopolo ijery andininy fafolo tsika manao hoe ko aza matahotra ry Jakoba mpanompoka ho Jehovah, aza mivadipory Israely fa indrovy Jakob lavitra ianao ary taranakao avy any amin'ny tany izay nahabapo azy dia hiverina Jakoba ka hiadana sy andro fahizay ka tsisy hanahitaitra azy. Fa momba anao hamonjy anao aho Jehovah ka na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nampahelezako anao, ianao tsy moa ho levoniko. Jereny fitiavan'Andriamanitra. Nefa kosa hozy izy mba hanariko araka ny antoniny any ianao fa tsy havelako fotsiny. Misy fotoana. Za mampahery anareo izay mety mandalo ady amin'izao fotoana izao. Hoy zareo za efa nitahin'Andriamanitra, efa sitrana tamin'ny aretina rehefa matao miverina marary, fa tena nitahin'Andriamanitra rehefa mikatso indray. Tsy fanadinona ny anaran'izany amin'Andriamanitra. Ny olona adino izany tonga dia tsisy fantany intsony ny momba an'iny. Tsy possible ianao io adin'Andriamanitra. Satria nahoana? Tsy possible. Teneno mihitsy ny tenanao androany, tena ampionony, fa ianao io tsy possible adin'Andriamanitra zany. Varian'Andriamanitra amin'ny 1:12 Isaia 7:20 teny valiny, indro efa vita tomboka vatsy eo am-pelantanako ianao, ary ny mandanao eo anatrehako mandrakariva. Ahoana ny hampatahotra ny ziona? Ahoana ny hampatahotra ny ziona? Fa adin'Andriamanitra. Nefa inona ny fahitan'Andriamanitra ny ziona eo masony? Vita tomboka vatsy eo amin'ny tanany. Ny tanan'Andriamanitra miara-mandeha amin'ny n'aiza n'aiza toerana misy an'Andriamanitra, tsy mbola nisy Andriamanitra tapatanana ka tsy hita ny tanany. Fa Andriamanitsika dia Andriamanitra tsotoa eo foana ary Andriamanitra complet, eo ny lohany, eo ny tanany, eo ny tongony. Alléluia. Misy ohatra hoe olona amin'ny olon-tiany dia ataony tomboka vatsy eo ny tarehy eto amin'ny tanany eto, ohatra ny sarin'ny olon-tiany tatoeny eo amin'ny tanany eo. Dia n'aiza misy azy na efa tsy ny olon-tsony ary ny olon-tiany fa efa olona hafa dia iny foana no mahatonga ady. Sariniza zao io? Satria ilay olona efa tsy eo. Fa inona ny eo? Le fahatsiarovana eo foana ka nataonao teo. Zany zao ataoko sariny mampionina tatoeko eto amin'ny tanako eto amin'izany. Ka raha tia hoy zany ka tsy mampionina ny vadiko sanatria dia ny tato azy efa eo foana mampionina. Dia vao mahita an'iny le iray dia efa inona io ihany? Dia asa izay nanaovana azy, ahoana ny famonoana tato azy? Loza, tsy afaka vonoina ny tato azy. Tsy afaka vonoina ny tomboka vatsy. Eo foana iny miaraka eo. Mandeha any amin'izay misy an'ilay olona, miara-maty aminy. Eny amin'izao aloha efa misy fomba famonoana ny tato azy. Fa tamin'izany dia izao hoy ny tenin'Andriamanitra. Indro efa vita tomboka vatsy eo am-pelantanako ianao. Any hoe tahaka ny miteny hoe tsy vita tomboka vatsy teo tanan'ny reninao ianao ary na ny reninao, na ny rainao, na ny havanao, na ny olon-tianao ka na vita tomboka vatsy eo am-pelantanany. Ka raha iny ny tsy antsony dia miala-tsita amin'iny ny tomboka vatsy ny anaranao eo amin'io olona io. Fa ny Andriamanitsika Andriamanitra tsy maty mandrakizay. Ry havako, androany dia amperianao androany hoe
mety nafoy ianao anatin'ny indray mpimaso Andriamanitra noho ny inona noho ny antony maro samihafa ny antony maro samihafa ary eo amin'ny fotoana andalovan'ny ziona an'io fotoana io hoe efa nanadino aho zao efa nafoy aho eo amin'io zavatra io no mila mandinitsika hoe inona no anton'izao zavatra zao eo ny fotoana ry havana andinian'ny olona ny tenany aiza ho aiza no misy olona fantatro zay nandalo aretina mafy rehefa nandalo aretina mafy zany olo zany nandritra ny fotoana maro de mba anisan'ny tondram-bavaka anazy izay mivady rehefa tondram-bavaka anazy de zao ny any zavatra ao an-tsaiko satria saiky maty zany olo zany saiky maty tonga ny mesazy anaty andro sabaty tsika tam'izay tadidiko misy no tonga ny mesazy marary mafy tena efa tena taolana mifono hoditra tena efa tena mampatahotra efa tena zao ny any zavatra anaty saiko hoe ka mpanompon'Andriamanitra tena naherina nompon'Andriamanitra zany olo zany de zay hoe Andriamanitra ahoana moa no mety hanadinonao ny zavatra nataon'izany olo zany afaka mbola tsy maty zany olo zany raha tsarovana takany tamin'ny andron'ny Ezekia nataon'izany olona zany ry havana possible tsika marary possible tsika mandalo olana possible tsika mandalo ady fa tsy possible tsika adin'Andriamanitra raha mandalo ady ianao am'izao fotoana zao misy olana eo anoloanao am'izao fotoana zao nefa ianao mivavaka de tsy fotoana ilana mivavaka zany fa za tsy hivavaka tsotra satria tsy nainon'Andriamanitra de ho tahaka an'le mpivady teo ianao hoe vita tatoazy eto ianao lasa nefa ianao efa tatoe eo amin'ny tanany ao ianao foana ny jerena ianao ny eritreretiny naiza nisy anazy fa ianao ny eritreritra hoe adinony tsy adin'Andriamanitra ianao androany tsika tena hivavaka ary ampatsiahan'Andriamanitra Andriamanitra aza dino alleloia tsarovy ahako Andriamanitra nge ry avako malalako raha vakitsika ny fomba fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ny fomba nitiavan'Andriamanitra ny mponiny Jerosalema takeo vakitsika vety anisan'ny teny mahakasika ny foko ty teny ty Ezekiel 4:12 vakitsika vetivety Andriamanitra de tsy mamela atsika rery ary tena tia mitantana atsika Andriamanitra ninona zavatra lalovantsika ninona toerana misy atsika rehefa amin'ny fotoana raisin'Andriamanitra tanana atsika de raisiny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany raha miezaka mitoetra eo aminy alleloia vakitsika ny Ezekiel 4:12 ny soramandry ny ivadihan'i Jerosalema sy ny nafoizan'i Jehovah azy ary ny amaliana azy amin'izany eo zany zao de tonga eo amin'le nafoizan'i Jehovah fa nefa Jehovah hoe mafoy mandrakizay tsy mafoy mandrakizay Jehovah ary eo amin'ny fotoana zay mety andalovantsika an'izay tetezana ohatry ny matsiaro mandeha rery tsika ohatry ny matsiaro hoe isika rery eo misy tsika niverina mandinika Andriamanitra inona ny zavatra tokony amboarina misy fotoana ingirava mifanompotsika an'Andriamanitra mila jerena akaiky misy tsy mety efa mivavaka tsika fa misy fomba fanompotsika misy fomba misy toe-potsika mety fomba natao zavatra ataotsika am'izao fotoana zao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary zao tsika maky an'ity teny ty Ezekiel 4:12
zao ny fomba nitantanan'Andriamanitra antsika hatramin'ny mbola kely ka mahatonga antsika ho vita tomboka apatsy eo am-pelantanany. Jehova tonga tamiko ireny teny Jehova nanao hoe ry zanak'olona ampahafantaro an'i Jerosalema amin'ny fahavetavetany. Ka ataovy hoe zao no lazain'i Jehova Tompo amin'ny Jerosalema. Ny tany Kanana no naterahanao sy nahabeanao, Amorita ny renao ary Hitita ny reninao. Ary tamin'ny naterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadipoatranao tamin'ny andro naterahanao, ary tsy voapandry tamin'ny rano ianao, na voahosotra sira, na voadidina lamban-jazakory, tsy nisy maso nianatra anao anao zany aminao, na dia iray kosa ary, na dia iray monja ary amin'ireo zavatra ireo mba hamindra fo aminao, fa nariny tany an-tsaha ianao sady natao zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro naterahanao. Iza no nandray an-tanana ny fiainantsika nahatonga antsika ohatr'izao? Tsisy maso nijery antsika. Voafetra ny azon'ny olona atao amin'ny fiainanao. Amisy fotoantsika tena matsiaro mihitsy hoe apetraky ny olona eo, apetraky ny fiainana eo, dia man'irery eo. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe mbola tsy tapaka akory ny tadipoatra. Ohatry hoe misy zaza teraka zany tonga dia ariana eo, tsisy mikarakara eo, tomany eo, mbola mihoson-dra eo, mbola maloto, tsisy ninona azo atao aminy, fa teo tsisy maso nijery, tsisy maso nijery. Niosona tamin'ny fahotantsika tsy nisy nijery antsika teo. Hoy ny ten'Andriamanitra, tsy nisy maso nianatra anao tamin'ireo zavatra ireo namindra fo taminao. Fa voamenao voajeren'ny olona dia zava-maharikoriko amin'ny olona ianao. Fa andininy fahenina amin'ny Ezekiel 9:12 nanomboka nisy zavatra nitranga. Ary raha nandalo ka nahitanao nihosikosina tamin'ny ranao, dia hoy izaho taminao, raha mbola tamin'ny ranao anao, ho velona ane ianao, nandalo Andriamanitra. Ary tao anatin'ny nihosikosina tamin'ny fahotana daholo tsika no nandalovan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ary rehefa nandalo Andriamanitra dia niteny fa ho velona ianao fa tsy ho faty. Dia io ianao manomboka andraisin'Andriamanitra tanana ny fiainanao. Andiny fafito, eny, nataoko alin'alina toy ny zava-manirana tsana isanao ka nitombo sy nialehibe ary tonga tsara tarehy tokoa ianao. Izany hoe nomboka nitahian'Andriamanitra tsika. Aza manao antsoavo amintsika androany. Tsy ianao ny adinon'Andriamanitra, fa isika no miala eo an-tanan'Andriamanitra. Rehefa manomboka metimety ny atao, manomboka mivany olana, efa tsy tao anatin'ny nihosikosina tamina olana sy problème manarikoriko ny olona tao. Misy fotoana na amin'ny mahitanao ary marikoriko ny olona, ialan'ny olona. Sao dia mamindra ozina ozy ny olona, sao dia mamindra fahantrana, sao dia mamindra problème, dia ialan'ny olona ianao. Fa Andriamanitra tsy niala taminao. Raha niala taminao Andriamanitra tsy ohatran'io ianao. Tsy Andriamanitra ny manadino. Fomba tsika ny manadino hoe nanadino avy Andriamanitra? Tsia. Andriamanitra tsy manadino. Fa isika no manadino an'Andriamanitra. Ary nataoko alin'alina ianao toy ny zava-manirana tsana isanao ka nitombo sy nialehibe ary tonga tsara tarehy tokoa ianao, zany hoe karakarain'Andriamanitra ny fiainanao manomboka mety tsara tarehy ianao io manomboka mety ary naniry nono ianao sady naniry volo nefa mbola nitanjaka sy nianjaanja ihany. Manomboka nitombo ianao mbola nitafienatra ihany. Fa tsy navelan'Andriamanitra naharitra izany. Ary raha nandalo satria Andriamanitra mandalo foana, tsy manadino mandalo amin'ny fiainantsika. Mijery anao akaiky ange Andriamanitra. Vao misy olana kely ianao dia mandalo Andriamanitra, mijery anao miady saina, mijery anao malahelo, dia manao zavatra Andriamanitra. Izany mahatonga antsika ohatr'izao. Tsy ny olana ny tsisy, fa ny olana misy, fa Andriamanitra koa mandalo isan'andro amin'ny fiainantsika. Ary raha nandalo dia nijery anao dia hitako fa izao ny fotoanao dia ny fotoam-pitiavana,
de narakotra anao ny lambako ka nosarinako ny fitanjahanao eny ny anina taminao a nanao fanekena taminao Jehova tompo ka de efa ay ianao amboka ny lehibe zany le zanaky Jerosalema de fantatr'Andriamanitra fa tonga amin'ny fotoanany tsy zazakely tsony de misaronany engane raha misy olona eto mihaino mbola tia mitanjatanjaka tahaka ny zazakely de ho rakofan'Andriamanitra ny voninahiny am'izay anao fa zanak'Andriamanitra. Andiny fasivy de nampandroko rano ianao eny no sasako tsara ho afaka tamin'ny rano de nosorako dilo iro notafiko lamba misoratsoratra lafo vidy zany lamba misoratsoratra zany de koa ianao ka nokoraroko ody takasy zany ody takasy zany ohatrany cuir menamena cuir tena borosina tsara de mivadika ohatrany grenat menamena ody takasy lafo vidy zany tsy navelan'Andriamanitra ianao raha tsy nitafy voninahitra mahafinaritra nefa taizany ny angianao niosokosona tamin'ny ra tamin'ny fahafahambaraka tamin'ny fahotana tamin'ny loto tery amoron-dalana tery narikorikony olona fa nikolokoloan'Andriamanitra tsika nikolokoloan'Andriamanitra asainao io enao very havana de mieritreritra fa nikolokoloan'Andriamanitra takzany mba ho adinonitsika tsia tsy vitan'Andriamanitra ny manadino asy ianao zany satria tiany angetsika ianao inge tian'Andriamanitra isika no miezaka foana vao mety kely ny atao de miala amin'Andriamanitra fa Andriamanitra io ary Andriamanitra mahatsiaro anao ary Andriamanitra tsy manadino anao Andriamanitra efa nanoratra eo amin'ny tanany ny anaranao ry Andolina Suzel ary Marie George Nambinitso ary Codeneli Nela ary mampionina izavonareo rehetra ambony ahoana isika ny manontany adin'Andriamanitra nefa Andriamanitra zao miteny feo an-tanany nefa Andriamanitra de ny tanany miaraka amin'ny aritany anisan'andro tsy adininy ianao ka vao nanomboka tany amin'ny fahakelezanao ve no nikarakarain'Andriamanitra de nanao an'izany rehetrarehetra zany ve Andriamanitra mba hanadinony ianao tsy fotoana zao eritreretantsika betsaka ny zavatra mety mahazo atsika nafinaritra be anareo fitsona vavolombelany raha Jonatana teo ary le fatsopana tenana eto amin'ny fiainana de feno eto amin'ity tany ianantsika ty ny tenenina mihitsy izy ho raisiny ianao ny finina zavatra nitranga tsy ny raisiny ary kivy tokoa hoe fatsopana tenana zany alors to de tenenina hoe tsy voaray tsy hoe tenenina hoe voaray nefa avy eo tsy voaray nitsika kely de adiny telo atsika fa nitomany na tsika natomany fa natoky an'Andriamanitra tsy maintsy nandeha le fanontanian'Andriamanitra ao nanadino ahy ianao tena tsy nihaino ahy ianao tena zao ve nataonao ahy olombelona zio ary tatitratran'izany ry havako zanaka vavin'i Jerosalema tratran'izany fanontaniana zany hoe nanadino ahy Andriamanitra tsy tsarony tsony ahy very ahy fandroany aza manontany an'izany tsony ianao ny zavatra tokony ataontsika tsy niteny Andriamanitra nanadino ahy ve ianao fa ny zavatra tentsika Andriamanitra jereo ny tananao hoe misy anarako vita tomboka fatsy eo Andriamanitra mba jereo haleloia teto de tsy nionona mihitsy Andriamanitra ity endrika ato amin'ny Ezekiel 1:20 ty mantsy endriky ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika hoe Andriamanitra tena misy irana zoina famonjena zay Andriamanitra tsy mety hafa-po fa isan'andro de manao zavatra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra mahita anao tsy mety hafa-po zany izy fa isaky mandalo de te hanisy zavatsoa te hanatsara ny fiainanao ny fiainanao inge miakatra metsara ny fiainanao inge metsara sao de adininao ary zany metsara io fiainanao io fa tsy meratsy satria manino isaky mandalo Andriamanitra de hitandray andao tafiko lamba ndray andao sasako ndray andao ataoko an'izao andao hosorako dilo teny ampandehanana teny de neny tombo ny fikarakaran'Andriamanitra anao za mino fa ianareo reo tsapanareo fa metsara mitombo ny fikarakaran'Andriamanitra anareo za aloha de tsapako zany isan'andro tsapako zany ry havana ary metsara io fa tsy meratsy de tahaka nyty Ezekiel 1:20 ty ary noravahako firavaka koa anao ka nasiko haba ny tananao ary rojo ny vozonao
ary nasiko kavina ny orinao sy ny sofinao sy ny saroponatra hevitra ara-panazana tsara tareny lohanao dia ny karakarain'Andriamanitra ary nga vitan'ny karakarana ny vatana dia any amin'ny andininy fa koba tsara toto sy tantely ary diloilo ny fihinanao. Aleluia. Koba tsara toto tantely diloilo zany ny fihinanao ary efa ny atsara tarehy dia ny atsara tarehy ianao sady nambinina no mendrika andrina. Ny olona ray tena teneniko anao ty zavatra ty. Ny olona ray avana rehefa mivavaka dia me mandroso amin'ny fivavahana dia me tsara tarehy, me mandimandina, me misy voninahitran'Andriamanitra. Fa matetika amin'ny tenin'ny ankizy zany rehefa miaraka eo tena renao mihitsy tena eny amin'ilay olona misy voninahitran'Andriamanitra. Misy manam-panameza-pahasoavana ohatr'izany antsika reto mijery an'ilay olona ianao tonga dia fantatra tonga dia hitany hoe io misy voninahitran'Andriamanitra iny amin'ny olona io satria maninona Andriamanitra dia manatsara antsika ny tsara tarehy ianao sady nambinina mendrika andrina. Jerentsika taloha ny tarehantsika taloha tamin'izaho mbola mpisotro toaka mifoka sigara io molotra io mainty be io molotra io ohatry ny tezidava zay dia ohatry ny misy sariko tamin'izaho mbola voakalina toy ny mitrakitraky toy ny misy taolana eto tsy ny marron zany dia ohatry ny molotra ratsy maina kely ohatry ny tsemboka maina amboka mivavaka keva tsy mifoka sigara intsony mandimamy tena miova ho any tarehantsika io rehefa mivavaka tena marina zay reza mahatsara ratsy reny ndray mivavaka fa tena marina zany teko zany tena tafian'Andriamanitra voniny tena misy fahatsarana eny amintsika eny tena marina zany teko anao zany afaka mbola tsy mino an'izany ianao fa za aloha dia mahafantatra an'izany. Rehefa mihaona amin'olona dia fantatra hoe ty olona mivavaka ty olona tsy mivavaka to dia fantatra hoe tena mivavaka ty olona ty manana an' Jesosy zao olona zao eny amin'ny tarehany eny ahitanao an'izany. Marina ange zany teniko anao zany. Koba tsara toto ny fihinanao ny atsara ny tarehanao sady nambinina ny mendrika andrina ary dia ny hery teo amin'ny jentilisa aza nilazanao noho ny atsara tarehanao fa tanteraka izany noho ny voninahitra izay nataoko taminao ho Jehovah tomponao. Inona nahatonga an'izany? Araka ny tenin'ny Jehovah mba alofisaka keo avakoaka kely daholo tsika taloha rehefa mivavaka dia manomboka omen'Andriamanitra tahian'Andriamanitra hatramin'ny fitoeram-bary fanaova-mofo fanatazana ranom-boaloboka tahian'Andriamanitra mihoatra tsara. Halleloia. Ny hamantarana azy moa zany raha nabavy ny aina maheno soa tsisy hoe ahoana moa zany fa tena mety fanomezam-pahasoavana zao zay mety fanomezam-pahasoavana ao anaty ohatrantsika manao délivrance any dia fantatra hoe misy devoly ty olona ty dia mahafantatra koa hoe misy voninahitran'Andriamanitra zany olona izany ohatr'izay le izy. Halleloia. Inona zany nataon'Andriamanitra teto? Nataony izay napety ny fiainantsika tsy nanadino ny karakara ny fiainantsika Andriamanitra. Nahoana Andriamanitra ny hanadino anao amin'izao fotoana izao? Ny olana sy ny ady misy fa tsy midika izany fa adinon'Andriamanitra ianao. Ary tsika androany hivavaka tsika androany mba tonga antsika hoe ho tenentsika amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena jereo indray ny tananao. Halleloia. Fa eo an-tananao eo misy anarana eo dia ny anarako ny anaranao ny anarantsika tena marina e. Tena teneniko anareo zany za aloha dia izay fandraisan-dahatra za tena hitanao mihitsy hoe misy tena tsapain-tanana ange zany ny olona miova tarehy teneniko anao zany. Hoy izy le olona anankiray zay za izy hoe ohatry ny akoho tena izy mihitsy le olona no teo fa tsy za ohatry ny akoho fa izy ohatry ny gisa indray izy
za pasteur izy tena ohatry ny akoho ty izy sariko ohatry ny akoho e za hoe moiteny hoe ie fa i olona mihitsy miteny za pasteur ty sariko taloha izy ohatry ny akoho tena jereko ty za tena areza sarinao am'izao ty efa tsy akoho tsony tao anatinona nandraisana an'izany tsy nandeha tany amina estéticienne izy a ao vavaka isan'andro dia tavy voninahitra Andriamanitra halleloia ry havana raha ohatra ve Andriamanitra nikarakaratsika ohatr'izany raha ohatra ve Andriamanitra hikarakaratsika isaky ny mivoaka tahaka izany dia ho vitatsika ve dia ho vitan'Andriamanitra ve ny anadino antsika Andriamanitra efa nanome toky any amin'ny Isaia le akaikaikin'le Isaia mivakintsika teo maro ny verset tiako teneninantsika fa fotoana mo manapetra ato amin'ny Hosea ohatra ny diny faraika ambin'ny folo toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo misy tenin'Andriamanitra manao hoe ataoko ahoana no fahafoy anao ry Efraima na ho fanolotro anao ry Israely ataoko ahoana ny fanaonao ataka ny Adma ataoko ahoana no fametraka anao tahaka ny Zeboima honena ny foko mafy loatra ny alahelo tsy hanontolo fotsony a na handringana ny Efraima tsony fa Andriamanitra fa tsy olona dia ny ray masinao aminao ka dia tsy ho avy amin'ny mpatezerana mirehatra ataoko ataoko ahoana ny fahafoy anao nefitsika miteny afonao mihitsy ahy Andriamanitra mamaly anao androany ataoko ahoana ho any afoizako anao tiako ange anao zanako ange anao nikolokoloko ange anao mandalo ady anao ankehitriny ohatry mandalo olana fa tsy adin'Andriamanitra vita tomboka avatsy am-piaratanan'Andriamanitra asianao nahoantsika ny atahotra tamin'ny nisy fotoana anankiray zay teo amin'ny fiainanay mivady tena nandalo olana sy ady nandritra ny taona nandritra ny volana maromaro efa mivavaka ohatr'izao fa nandalo ady ary ady mampitomany zany ry havana ady mampitomany zany tao anatin'izany zay anaty ady be amin'io ndraiky maty tamin'izany zay efa mivavaka ohatr'izao tena tamin'izay tena ozy hoe Jesosy tena ataovy tena valio amiko porofoy amiko mbola miaraka amiko ve inona ny alahelonao amiko tena vavaka izay mivady tamin'izany ry havana ary ilainy zany vavaka izay mivady eo ambony fandriana fandray tanana miady hevitra inona ny tsy nety inona ny zavatra mety inona avy mety zavatra dimy tena tsapatsika tsy nety nataotsika tena nandiny tena fa tena tonga amin'ny fantany Jesosy sao dia tsy aminay intsony ianao sao dia tsy aminay intsony dia tamin'izany teneninay nareo varotra tomobila ny asanay feno tomobila mihidy eo an-tokotany fa tsisy volana ariary ary io tena aritra ela dia misy an'izany eritreretinao lasa zay tamin'izay nisy fahoriana tamin'izany koa ao anatin'ny taona ray ny mbola zao tsika misy Covid zao mbola tsisy dikany fa tamin'izany fotoana tamin'izany taona anankiray zany ny tena betsaka tena feno olona maty tamin'izany ny olona nanodidina sasatra mandeha fahoriana misy fotoana zay mandeha fahoriana ozy ianao andeha andevina gazoalina tsisy vola dia inona natao ka za manana kojakoja-piarako dibe mihitsy izao krika reny krika fanangana tomobila manana be dia be mampolopolony amin'ireny fianonana ireny anaty malina andeha andevina dia mandeha mivarotra an'ireny mivarotra pneu ireny mivarotra krika zay vao afaka mahita gazoalina
entina andevina adinge zany le avany manany tômôbilinao tokotany misy fa tsy azo hoanina tsisy mividy krika ny amidy varotra krika atambatambatra mividina krika atao gazoalina ahafahana mandeha manao adidy mandeha mandevina adinge zany nefa zay efa mivavaka ohatr'izao fa tsy hoe iny fa amin'ny ambolana maromaro zany zavatra zany ambolana maromaro fa teneniko anao zany ary nanontany tena hoe Andriamanitra sao de adininao aho sao de nafoy ahy ianao Andriamanitra mametaka antsika eny amin'ny Isaia amaranako azy 5:20 haitsika tsara ty teny ty Isaia 5:20 ampiononana antsika rehetrarehetra androany Isaia 5:20 andininy 3:4 mianno ary taranaka Jakoba sy izay rehetra sisa amin'ny taranaka Israely izay nibabenatra any Ekibo sy nentina hatrany amboaka arak'ilay voalazan'ny Ezekela teo na de mandra-pantitra reo aza de tsy miova ary na mandra-pifotsy de za ihany nisahirana mitondra anareo zany nanao za ihany nitrotro eny za nitondra sy anafaka toky zany ny atao hoe toky raha tsy mahalala ianao mandra-pantitra ao niady mandalo ny olana eo ny aretina mety lalovana nofo angetsika ary eto amin'ity tany ty ngetsika ka mandalo an'izany rehetrarehetra zany ary Jesosy tsy nangataka tamintsika mba tsy hisiany niady eo amin'ny fiainantsika fa nangataka tamin'ny mpianatra mba hazakany niady ary ny ahafahantsika mahazaka niady de tsotra ihany Andriamanitra tsy mandao atsika Andriamanitra tsy mafoy atsika ary Andriamanitra mitrotro atsika matoa tsika reto mbola eto alleloia tsy niady ny tsisy na tsika ny mafy fa ny Andriamanitsika ny tsy nanadino atsika satria maninona satria efa vita tomboka afatsy eo am-pelantanany zasy ianao ary manda atsika eo anatreha mandraikariva mahereza zany raha latsana bavoko zany mahereza ny fahatsopana tanana mety isy zany zavatra natenainao tsy tonga mety isy zany zao tontolo zao mandisy fanantenananao taka an'le olona saika nandray ny asa ndrala Jonatana teo fa nitokana tsy mandisy fanantenanatsika de Andriamanitra rery ihany ary sady tsy mandisy fanantenananao izy ny tsy manadino anao no tsy mamela anao fa mahereza ianao eo an-tanan'Andriamanitra ny anaranao vita tomboka vatsy tsy adinony mandrakizay zany ianao samy hitahin'Andriamanitra isika tsirairay avy fa tsara ianao sady mpanao tsara fitiavana mandrakizay no nitiavanao anahy ka izany nampiaretanao ny famindraponao fa efa vita tomboka vatsakana zany ka tsy misy maromba ambaninatrao isanandro manambinanao anahy somavana mandrakizay no lazainao tamina fa efa vita tomboka vatsakana zany ka tsy misy maromba ambaninatrao isanandro manambinanao anahy somavana mandrakizay no lazainao tamina lazainao ny famarinane farahiny zay ahita voninahitry andray valy mavake fa tahaka ny anambinanao ny fanazy ao anatinahy fitahina tretriky salama tandiraky fa efa vita tomboka vatsakana zay ka tsy misy maromba ambaninatrao isanandro manambinanao anahy somavana mandrakizay no lazainao
raha antsika vavaka zany toroteny zany a sy zany iray zany de avako malalako tetenanao androany hoe esory ny aya sy ny fanontaniana raha mametraka an'izany fanontaniana zany ianao hoe adinon'Andriamanitra ve za ty fa mino fa voavaly teo aminao androany ary navalin'Andriamanitra anao fa tsy possible zany ianao adinony zany jereo sao misy antony mahatonga anao manana tahotra ny amin'ny mety hanarian'Andriamanitra anao na mety hanadinon'Andriamanitra anao satria tsika ihany no mahafantatra fa misy zavatra ayaina eo amin'ny zavatra eo amin'ny fomba fanompotsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra anjaranao no miregle an'izany eo natria an'Andriamanitra ratsapanao fa nangatsitsika ianao ratsapanao fa tafiala taminy ianao ratsapanao fa mety nisy zavatra tena tsaronao sy renao mihitsy hoe nampiananao tamin'Andriamanitra anjaranao no miverina amin'ity androany ity natsika tena hiteny hoe Andriamanitra za Andriamanitra tena tsy teheritreritra an'izany za ialanao zany tsy haiko ravana ny fiainako raha mieritreritra amin'izao fotoana izao an'izany hoe Andriamanitra hiala eo amin'ny fiainako zany tsy haiko ny mihina tsy haiko ny miaina ary tsy teheritreritra an'izany hoe adinon'Andriamanitra tian'Andriamanitra ianao io ary tsy ho atakalin'Andriamanitra ny ambopony ny fitiavana anao atiany loatra ianao ny ataonao androany dia
ny mamerina amin'ny laoniny ny fifandraisanao indray amin'Andriamanitra. Ilain'Andriamanitra ianao ary zava-dehibe amin'Andriamanitra ny miteny aminao androany fa tsy adininy ianao ary vita tomboka avatsy eo am-pelantanany mihitsiny ny anaranao. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy misaotra anao zay tamin'ity fotoanany io ty. Misaotra fa tena tsapanay sady renay fa niteny taminay teto ianao androany. Misaotra Andriamanitra ary ny angatahako aminao Andriamanitra dia ny ampinonanao ny fon'ny olonao amin'izao fotoana izao. Misy antony ny fipetrahan'ny fanontaniana Jehovah Andriamanitra tamin'izany andron'ny Joda izany, tamin'izany andron'ny ziona zanakavavy zany, satria nisy ny zavatra izay tsy nety nataony ary natonga anao niafina aloha. Androany Andriamanitra mangataka aminao zay rehetrarehetra eto n'ity androany ity. Raha nisy ny zavatra izay nampiafina ny voninahitra tao amin'ny fiainanay noho ny zavatra izay mety nataonay ihany Jehovah Andriamanitra, dia mangataka aminao zay Jehovah Andriamanitra hoe androany averenao aminay tsirairay avy ilay tananao efa zatra ny tantananay hatramin'ny fahakelinay Andriamanitra. Averenao aminay, averenao amin'ilay lalana izay nahitanao anay tao amin'ny Ezekela 19 izay. Fa mety misy aminay indray miverina miosondra eo amoron-dalana amin'izao fotoana izao. Dia avereno raisina indray izay Andriamanitra. Dia sasao, dia omeo sakafo, dia diovy, dia karakarao, dia tafio lamba, dia hosory diloilo Andriamanitra. Fa tiana hisy tantara hiverina dia ny fotoana nandraisanao anay teo amin'ny fiainanay, fotoana izay tsy nisy nijeren'ny olona anay, tsy nijerenay ny manodidina, fa ianao no nandalo, niverena indray mandalo Andriamanitra. Raiso tanana ny fiainan'ny retim-panomponao, raiso tanana ny ara-panahinay, ny fiainam-panomponay, fa mitady angatsika izahay, mitady anadino anao izahay. Nefa izay indray manontany sao dia manadino ianao. Azaveranao anadino anao zay Jehovah Andriamanitra. Fa very zay raha tafasaraka aminao, very zay raha tafasaraka aminao, very zay raha tafasaraka aminao Andriamanitra. Ho aiza ny tany alehanay, misy aminay efa sitrana tamin'ny aretana, misy aminay efa afaka tamin'ny trosa, misy aminay efa mivoaka tanatin'ny fahantrana. Aiza ny alehan'ireto olona reto Jehovah Andriamanitra, raha hiverina iosondrasy harikoriko takany tamin'ny taloha indray ny fiainanay. Avereno zay Jehovah Andriamanitra, avereno amin'ny laoniny, avereno amin'ny laoniny Jehovah Andriamanitra. Ary aza manadino anay ianao, aza manadino anay ianao Jehovah Andriamanitra. Misaotra fa nomenao toky izay androany, fa manomboka eto dia mbola afaka matoky izay, fa mbola hisahirana hitondra anay indray ianao ary hitrotro anay amin'ny lalan-tsavitra izay lalovanay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Tahio ny tsirairay avy izay ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Ireo rehetra izay maisy baraingo any anatin'ny saindry, any anatin'ny fanahany ihany hoe sao dia adinon'Andriamanitra. Ianao Andriamanitra, halleluia. Ianao ny amerina, ny toky ao anatin'izy ireo, fa miaraka amin'ny ary tsy mamela azy ireo ianao. Saotra Jehovah Andriamanitra. Dia raha ny haja, ny saotra sy ny voninahitra dia atolotra ianao, efa hatramin'izay dia mandrakizay izany Jehovah Andriamanitra. Raiso ny voninahitra fa ianao no natanteraka ny fotoana teto androany, ianao ny tany connexion anay tsirairay avy reto, ho anao ny voninahitra. Ny devoly sy Satana fatotra amin'ny rà maherin'i Jesosy Kristy tompon'ny sabata amin'izao fotoana izao tsy afaka hitsaingoka na dia litera iray tamin'izay napafy teto azy. Fa ny toriteny, ny teny nafafy rehetra teto dia hamoha avy zato eny anatin'ny fondretolona reto, hitondra fiainana ho anay tsirairay avy.
misy saotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao mpanosika nanabavitsika nambiny tsy makirinina ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Tany tompo raha nabavy makirinina. Tanin'ny tompo jerana dia tanin'ny tompo tsika rehetra mbola hiara hivavaka antsika. Ry Andriamanitra reny masina tsara indrindro, mbola misaotra anao tokoa zahay, misaotra amin'ny zavatra rehetra amin'ny izay fotoana nataonay androany Andriamanitra. Tena tianay tokoa ianao Andriamanitra satria mbola teneninao foana isan'andro ny teninao hoe tsy hanadino anay ianao mandrakizay. Andriamanitra tena fitiavana tokoa izany izay nomenao anay izany Jesosy satria tsy vitany hoe teny izany fotsiny no nomenao anay, hatramin'ny hoe lanitra aza mbola nomenao anay. Hanakaiky ianao ka hitady ny tavanao, hahita ny tavanao amin'izany fiainana mandrakizay izany Jesosy. Tena fitiavana izany Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny fitiavana lehibe izay nomenao anay. Misaotra Andriamanitra satria ny havanay mety handao anay, ny ray aman-drenay mety handao anay, ary ny olo miara-belona amin'ny rehetrarehetra mety handao anay Andriamanitra. Fa ianao tena mbola manome toky anay mandrakizay Andriamanitra. Tena mankatia anay tokoa ianao Andriamanitra. Ka indro zahay Jesosy ka mba tazomy zahay mba tsy handeha amin'ny izay rehetra tsy sitraka ny fonao Jesosy. Mba tsy mivoanay Andriamanitra izay lalana nangalanao anay, izay tanariny havanao anay Andriamanitra noho ny aminao Jesosy. Tazomy ny tananao mahery zahay zavela hiala ary tenenao ny fony amin'andro manalina Jesosy hoe tena tiako anareo, tena hoe milanao zahay Jesosy fa tena tsara loatra anao, tsara ny fitiavanao Andriamanitra. Koa indro ankehitriny Andriamanitra mitondra mbavaka ho an'ny firenenanay Andriamanitra. Tsy miafiny aminao izany firenenanay izany. Matoa firenenanay izay mbola tonga hitombavaka Andriamanitra satria tianao tokoa izany ary mbola voakasiky ny tananao mahery izany firenenanay izany. Any Andriamanitra misy mahandry tsy manan-kialofana. Andriamanitra ianao no hikasika ny hanome hery izy ireo, hanome ny zavatra tokony ilainy izy ireo Andriamanitra ary ny fitaovana izay tokony andeha hanompoana anao Andriamanitra. Jereo koa Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola mandeha mitory ny vola aman-karena sy ny fitahinana Jesosy fa ny fitiavanao tokoa tena mibanjinay Andriamanitra. Ampianaro izy ireo Andriamanitra ka asiho ny tananao mahery izy ireo, asiho ny fanahy masinao izy ireo Andriamanitra mba hitory ny fitiavanao amin'ny olona tsirairay avy satria izany no manakaiky anay indrindra, izany no hery indrindra anatonanay Andriamanitra. Ka jereo Andriamanitra ny ambony izany Andriamanitra izay tamboty tsy misy mpitia Andriamanitra satria ny renjareo tokony fitikina izy ireo Andriamanitra fa nefa tsy manandray amandray izy ireo. Ka okanao Andriamanitra no hanome fitiavana izy ireo ka mba hitodika, ka mba hahatsapa izay hoe fitiavanao izany ka asiako Andriamanitra ny fony izy ireo tsirairay avy. Mamindrafo amin'izy ireo Jesosy, mamindrafo amin'ny fahotana izy ireo izay tsy araka ny sitraponao rehetrarehetra nataon'izy ireo, na ny any am-ponja, na ny any l'hôpitaly, na ny izay tsy manan-kialofana Jesosy. Tena mamindrafo amin'izy ireo fa ampahafantaro izy ireo ny fitiavanao, ny fitiavanao azy ireo Andriamanitra. Ampahafantaro ka asiho tsy vitanay olombelona izany fa ny fanahy masonao no hiasa mahery amin'izany. Ankehitriny Andriamanitra misaotra amin'ny fotoanany androany izay nomenao anay ny hery izany teny mahafinaritra izany Jesosy. Fa misaraketo zahay Jesosy dia ianao no hiomba ny tsirairay avy, ny atory dia atory amin'ny fahasalamana Andriamanitra ary hahazo marena vaovao sy vatamasina izay tsara indrindra nomenao anay Jesosy. Ary namanay izay mbola mifoha amin'izao maraina izay Jesosy, ianao no hanome hery izy ireo, hanome fahasalamana izy ireo ka afenao amban'ny latrao izy ireo Andriamanitra. Misaotra Jesosy avondrindra ny seza fiandrananao, misaotra fitiavana lehibe izay nomenao anay dia mandrakizay ny fanjakanao, mandrakizay ny fiadanana eo anatrehanao Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra ny zavatra rehetra, misaotra ny famoram-ponao, misaotra ny fitiavanao. Misaotra Jesosy voninahitra ny ho anao irery ihany. Mankasitraka tompony masina tsara indrindra. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika, mankasitraka an'Andriamanitra tsika tamin'ny fahatanterahan'ny fotoana teto tamin'ity androany ity.
Makasitraka indrindra ny ranabavintsika makirinitsika tao anatin'izay fotoana vavaka matsiro famaranana ny fotoana izay niarahantsika tamin'ny teto tamin'ity androany ity. Dia ho tahin'Andriamanitra hatrany anie ianao ranabavy dia mitombo fahasoavana mitombo ositra amin'ny izay rehetra ataonao dia hampitombo anao koa Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao ka dia makasitraka indrindra dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Tapitra eto ny fandaharantsika. Ny fandaharantsika moa no tapitra fa ny fiarahantsika eto moa no tapitra fa ny fiarahantsika kosa tsy tapitra raha miditra mihaino ny radio ianao efa mandeha ny radio antsika Aki radio 1 2 3 4 5.com averikely Aki radio.radio 1 2 3 4 5.com afahanao mihaino ny onjam-peo Aki radio. Misy torotenjaky ny adiny telo amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 dia amin'ny 10 maraina dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 hariva ihany koa. Amin'ny lahady amin'ny 10 maraina dia miverinao zao fandaharana izao ary amin'ny lahady amin'ny 2 atoandro kosa dia miverinao indray ny fotoanantsika rapitso. Aza adiny fa manana fotoam-bavaka tsika rapitso manomboka amin'ny 1 amin'ny 2 ora sasany eo dia manasa anao sahady. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy misaotra anao na hatramin'ny farany satria raha tsy teto ianao dia nangingina rery teto izahay dia matoky sy mino fa nandray hery ianao dia nandray fahasoavana. Dia misaotra antsika ihany koa mizara ny lien ahafahana mihaino ny onjam-peo Aki radio dia aza mihevitra mandrosoa hatrany Andriamanitra ikarakara ny fiainantsika hatrany hatrany. Tahiny tompo dia mahereza daholo raha pisodrayntsika mioneto raha mbola tsy tonga Jesosy. Mahereza dia tahiny Jesosy dia matoro mamy tsara daholo fa vitantsika nen'Andriamanitra. Mahereza ary tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra.